finaritra isika rehetra zay manaraka an'izao fandarana izao miditra loha hevitra vaovaondray isika dia ny amin'ny tena finoana sy ny vokatra ananany. Rehefa miresaka finoantsika dia be dia be ny hevitra momba ny finoana dia matetika ampanarahantsika anarana zany hoe finoana slamo, kristiana, boudista sy ny sisa. Dia na eo amin'ny resaka kristiana ary dia rehefa mifampanontany olona inona ny finoanao dia valiny hoe za katolika, za protestante, za pentecôtiste, za adventiste. Fa ny oresantsika tsy izay lafin'izay fa iresaka misitsika ilay finoana araka ny anambaran'ny baiboly azy. Eto zany rehefa miresaka an'izay tsy hitsikera sanatria izay hoe fiheveranao momba ny finoana fa tia ampita ny zavatra hitako ao amin'ny tenin'Andriamanitra mba ahitana vokatra amin'ny finoanao dia iainanao n'le finoana araka ny anambaran'ny baiboly azy. Voalohany indrindra aloha dia rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona satria ny vokatry ny ota dia fahafatesana hoe ny tenin'Andriamanitra amin'ny andro izay nananao azy dia ho faty tokoa ianao dia rehefa fahafatesana fisarahana ary eto ary dia mampita aminao sady fa le fahafatesana tsy dia resaka le hoe mijanona ihany ny fiainana ranofo fa milaza fisarahana mihitsy io dia mampita aminao zany ny amin'ny olona matetika rehefa misy havana mandao amin'ny fahafatesana dia indraindray mbola misy te hifandray amin'ny havana mandao iny fa aoka tsy alo antsaitsika miresy fotoantsika resaka momba an'izay fa dia efa ampidirina amintsika saritra tsy miresaka finoantsika fa ny fahafatesana dia fisarahana ary rehefa misy havana indao sy ny fahafatesana dia tsy afaka mifandray amin'ny intsony ianao satria rehefa resaka fisarahana izay dia milaza fahafoanany ny fifandraisana dia ndefa niditra zany ny fahafatesana teo amin'ny olona tsy tonga dia maty araka ny hevitra mahazatra atsika raha lehilahy sy raha vehivavy voalohany raha zambentsika fa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy zay le endriky ny fahafatesana voalohany indrindra dia tamin'ny voalohany izy nifandray mivantana tamin'Andriamanitra nahita n'Andriamanitra nyresaka mivantana fa ankehitriny no misy ny fisarahana dia isy fomba ataon'Andriamanitra fiampitana eo amin'ny fifandraisan'ny olona aminy. Izy zany lasa Andriamanitra tsy hita maso, lasa niala tamin'ny olona dia voninahiny. Tsy Andriamanitra no niataka tamin'ny olona fa ny olona no niafina n'Andriamanitra. Dia rehefa niafina n'Andriamanitra ny olona dia endriky le fisarahana izay ary Andriamanitra ihany koa nefany araka ny teniny hoe tsy mihain'ny mpanota izy dia misy tetezina zany ampitana amenona an'izay banga izay dia ny finoana. Ny finoana zany voalohany indrindra hitantsika anisan'ny famaritana anankiray ao amin'ny Hebreo 1:10 hoe ary ny finoana ny fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina fa nehoana ny zavatra tsy hita. Raha zavatra hita tsy hinoana intsony satria efa hita. Dia ny famaritana voalohany zany dia zao indraindray tsika mieritreritra misy olona anankiray be heritsaina dia isika hoe manam-pinoana iny olona iny. Iny le ambariny amin'ny teny frantsay foi naturel zany hoe finoana ampifandraisana amin'ny fahatsapana nananana tahaka ny hoe rehefa tenenina hoe seza dia misy fahatsapana be deaibe efa nananako, efa nisy traika efa be deaibe nananako mikasika ny seza azo ipetrahana mahazaka raha ohatra ka mipetraka eo amboniny a indraindray raha mitsangana eo amboniny a seza io tak izany koa mandeha fiaramanidina dia tsy hoe finoana akory ilay hoe fahatokiana nanako amin'izay fa noho ny fahalalako hoe noho ny amin'ny teknôlôjia dia afaka manidina eny iny fiaramanidina iny ary tsy atahorana hianjera fa efa voavoatra ho amin'izany izy ary efa misy mpanamory mahay manamory azy. Dia zay le atsony teny vaza foi naturel zany hoe finoana vojanahary ao amin'ny olona
iny avy amin'ny traikefa ananana de zany mahatonga ny hoe misy olona anankiray matahotra aloha izy hitaingina bisikleta fa rehefa aveo izy manana traikefa miaraka amin'iny tsy matahotra intsony ary mahavita zatra be lehibe miaraka amin'iny izy. Ny tena resahany eto miara-baiboly de le finoana zay ifandraisana amin'ny tsy hita maso ary iny ara-panahy tsy avy amin'ny traikefa iny tsy avy amin'ny fahatsapana rehefa saka fahatsapana de ara-nofo zay nitany maso nyreniny sofina nitsapany tanana zany hoe ifandraisan'ny tena azo faritana ara-tsaina avy hatrany fa le finoana eto le hoe fanehoana ny zavatra tsy hita dia ny olona zay tafasaraka tamin'Andriamanitra de manjary mifandray amin'Andriamanitra izy. Andriamanitra tsy azo nifandraisana amin'ny alalan'ireo taova mpifandraisana ananan'ireo raha tsy amin'ny finoana aloha. De zay mahatonga de Andriamanitra milaza hoe tsy misy azo atao azona sitraka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana fa zay manatina an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy ary mpamalisoan'izay mazoto mitady azy. Ny finoana eto am'izay tsika miditra am'le finoana kristiana tsy azo toviana amina karazam-pinoana zay rentsika hoe finoana silamo na boudisme sy ny sisa satria ny finoana kristiana de tsy fomba mpivavahana tsy religion io fa ny finoana kristiana dia fahatokina le Andriamanitra nahary an'izao tontolo zao tsy tamaso izy fa iny fahatokina iny de mahatonga ny tena manana fifandraisana mivantana aminy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy lay Andriamanitra tonga olona. Zay ny finoana kristiana manana mpanalalana mazava mampiampita amin'ny fifandraisana amin'ny ray. Zay fifandraisan'izay dia miorina amin'ny fahatokina de lasa miteraka fifandraisana manokana. Betsaka nitovizany amin'ny fifandraisako amin'ny olona hitako maso nefa izy tsy hita maso fa le fahatokiko azy ary de manjary mihoatra indray no fahatokiko ny hita maso. Neny Abrahama de mbola resantsika bebe koa orina kely eo dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mijery ny tsy hita izy. Ny an'ny Paoly apôstôly koa de zany raha mijery ny tsy hita izay ozy fa ny tsy hita fa ny hita de ho vetivety foana fa ny tsy hita no aharitra mandrak'izay. Hatria zao tontolo iainantsika zao tsy ny mahakasika an'Andriamanitra ihany fa na ny voary azy de misy hita ary misy ny tsy hita. Ary zay mahasahirana antsika am'izao fotoana zao hoe misy virus tsy hita maso fa de miteraka aretina izy ary de sahirantsika miady satria raha hita maso le virus de ho mora amintsika miady aminy fa tsy hita maso. Ny tontolon'ny fanaratsy tsy hita maso, ny tontolon'ny anjely tsy hita maso ary ny tontolo ara-panahy amin'ny ankapobeny indrindra miainga amin'Andriamanitra isika tsy hita maso. Fa ny finoana kristiana dia zao lasa fifandraisana tena iainana mihoatra indray ary mihoatra no fifandraisana amin'ny tontolo hita maso. Zay le finoana ary zay finoana zay de fahatokina de zay finoana zay koa fifandraisana mivantana tena fifandraisana velona ary de ho resantsika amin'ny manarak'izay. Ary zay mihitsy zatra tokony angatahtsika vono amin'Andriamanitra satria io le finoana io raha ny tena izy tsy avy amintsika fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Izy no mamboly lay finoana, lay tena finoana, lay finoana velona ho ao anatsika. Ny hirariko angatahako mafy amin'ny tompo de ny anananao zay finoana velona zay ka lasa mivaly ny fanontanianao hoe ahoana reny nafahandry Davida, nafahandry Abrahama, nafahandry Sara, Rebeka sy ny sisa voasoratra ao amin'ny Baiboly, nafahandry Petera, miaina n'ireny zavatra mahavariana reny ary satria Jesosy Kristy tsy miovomaly Seigneur mandrakizay mbola afaka miaina n'izany finoana velona nananan'izany ihany koa ianao ka de vavaka mba ho tanteraka
aminao zany mahire zany manaraka ny toyany hotahinany ianao ary hotahinany teny zay nampitaina taminao androany amen.